Faly de faly hatrany ry sakaiza malala miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandarana izao. Miazakazaka de miazakazaka ny fotoanantsika satria mamarana ny volana janoary sady tsika androany. Tena miazakazaka. Ao anatin'izany fotoana miazakazaka izany de misy fanapa-kevitra tokony ho raisina. De tsy inona fa lay lohahevitra izay jerentsika androany mahakasika ny amin'ny hoe mitarika ho amin'ny marina ny vavaka izay ataontsika. Mitondra antsika ho amin'ny marina ny atao hoe mampivavaka. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 7:7-10. Raha misy olona ataonao ny sitrapon'Andriamanitra dia halala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho azy. Itsika rehetra mahalala fa raha misy vanim-potoana izay mahabe dehibe ny fampianarana ara-baiboly, ara-pivavahana dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Eo indrindra no mila mitandrina isika satria tandremana tsara fa tsy hoe izay rehetra mivavaka dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy izay rehetra mahavita fahagagana sy mahavita toe-javatra mahatalanjona dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satana koa dia mahay mandresy lahatra. Satana koa dia afaka mitarika antsika ho amin'ny vavaka. Inona ary no tena tsy ambara-telony atao hoe vavaka marina? Ny fivavahana marina, Jaona 7:7-10 dia manao hoe manamasinina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zay no tsy ambara-telo, zay no mahasotsivana, ahafantarana fa hoe tena vavaka marina ny fivavahana rahantsika. Voalohany indrindra dia mandray ny tari-dalana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ka miaina amin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana tenin'Andriamanitra. Ilaintsika izy io. Tsy hanana fialan-tsiny ny amin'ny fivavahana isika raha toa ka tsy manao ny marina, raha tsy mahalala ny marina, ny fahamarinana ihany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy andalan-teny izay tena mahavesa-danja ary mahatorotoro fo. Jerentsika inge izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina 2:2. Andeha jerentsika Romanina 2:2, andininy 2:12 sy ny 2:12. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy manana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay manota manana ny lalàna dia ho tsaraina araka ny lalàna. Andininy 2:13, fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny mpankatoa ny lalàna no hamarinina. Mavesa-danja eo andalan-teny soratan'ny apôstôly Paoly io. Ny tiana tokavana dia izao ny hoe ilaintsika zany mahalala ny marina, ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra indrindra, ka ireo izay tsy mahalala ny lalàn'Andriamanitra dia ho very tsy mahalala ny lalàn'Andriamanitra. Fa ireo izay manana ny lalàn'Andriamanitra dia ho tsaraina araka ny lalàn'Andriamanitra. Ina moa ny tiana tongavana zany? Tsy ireo izay rehetra mivavaka dia mafana fo be zany no avy amin'Andriamanitra sy an'Andriamanitra, fa ireo izay mankatoa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ry namana, amin'izao fotoana farany mahabe ny fisafotofotoana ara-pivavahana izao. Indraindray dia valalanina mihitsy ianao mijery any amin'ny hainao manjery. Misy mpivavaka dia tena hafahafa mihitsy nge zany, mampirisika olona hanaonao foana dia misy olona manaraka ihany. Inona ary ny anton'izany zavatra? Inona ny tokony atao? Mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ny vavaka marina dia mifototra amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana izay ahodiny Satana, avily noho ny hafetseny. Ry namana, aoka hitandrina isika ary hifitotra anatona an'Andriamanitra isan'andro. Dia hivavaka isika. Tombontsara ho, misaotra anao izay noho ny fampitandremana omenao anay. Ao anatin'izao rivotry ny fiarahamonina andro farany mahabe ny fivavahana izao, tsara ny mivavaka fa tario any amin'ny fivavahana marina izay dia ny fivavahana mifototra amin'ny teninao, fivavahana mifototra amin'ny fankatoavana ny didinao sy ny baikonao ary manaraka ny sitraponao. Tefeo amin'izany izahay, amboary amin'izany izahay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.